an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo aneriavana ny fahasoavan'i Jehovah Kristy tompontsika. Amen. Mitadiava fahamarinana. Mitadiava fahamarinana. Zany no hevitra lehibe misongadina amin'ny nofinainantsika anio bokin'ny Hosea 10 ny 12 hatramin'ny 15. Mitadiava fahamarinana. Teo anatrehany tsy fahamarinana izay niseho lany. Azo lazaina mihitsy hoe nanjaka tao amin'ny fanjakan'ny Israely tany amin'ny fanjakana avaratra. Tena feno tsy fahamarinana ny tany. Nanjakazaka sy manao ankeriny ny manam-pahefana, ny mpanan-karena, ary misy fotoana aza tonga tany amin'ireo mpitarika ara-pivavahana mihitsy zany. Feno tsy fahamarinana ny tany. Misy ny kely tsy mba mamindro, manao ny vato tsindria azana, ny mpanan-karena mia manan-karena, ny sahirana ara-pivelomana kosa tena miasahirana. Vokatr' io tsy fahamarinana io dia niakatra izay tsy izy ny vidim-piainana, nanjaka ny kolikoly, mizana tsy marina, fandajana tsy marina, efa tsy marina. Zany no hita teny amin'ny fiarahamonina andavanandro rehetra teny. Noho ny amin'izany indrindra dia niseho ny mpaminany Hosea. Mpaminany Hosea izay raitarika tamin'ny Amosa sy ry Isaia koa aza, izay maneho mandrakariva ny fanantenana ao amin'ny olona voantso n'Andriamanitra. Izao no votoatin'ny hafatra eto amin'ity mofinainantsika ity dia ny hoe izay mamafy fahamarinana dia hijinjà fitiavana, fa izay mamafy faharatsiana kosa dia hijinjà fahadisoana. Izay mamafy fahamarinana dia hijinjà fitiavana, fa izay mamafy fahadisoana kosa dia hijinjà fahadisoana. Arak'izany satria betsaka ny heloky Israely, maro ny tsy fahamarinana dia indro hijinjà fahadisoana. Isy fandravana izay hataon'Andriamanitra, ary na ny mpanjakany aza tsy toetra eo intsony. Miavaka ny faneho-kevitry Hosea raha mandinika tsara tsika. Hosea izay antsoina fa isan'ireo mpaminany mandala ny tontolo iainana, ka dia indro nivoambolana miresaka mahakasika ny tontolo-piariana ara-pambolena no tany sainy Hosea. Mamafaza, mijinjà, hevoy, ny vokatra. Ny fitadiavana ny fahamarinana eto dia hoarina tahaka ny asa-pambolena anankiray, ka ao amin'ny asa-pambolena dia manantena mandrakariva ny hahazo vokatra. Ary arakaraky izay vokatra izay afafy ny vokatra hotsinjaina. Zany no hiantsona ny mino mba hamafy fahamarinana. Lay fahamarinana izay efa mia tsy hita intsony na mia fongotra, mia levina eto amin'ny tany, no antsona indray ho ambolena, ho ampitomboina, ho ampanjakaina sy
arakotra ny tany izay efa maina ny tsy fahamarinana. Ambara eto fa mila fahamarinana ny tany. Ary amiresakintsika hoe mila fahamarinana ny tany, dia aza donotsika fa i Jesosy Kristy mihitsy no lazaina sy efa nilaza tena fa izy no fahamarinana. Ambara arak'izany fa eo anatrehan'ny faharatsian'ny tany dia mila an'io Jesosy Kristy marina sy fahamarinana io mba ho velona indray ny fanantenany izay efa teo amin'ny tany karakainy. I Jesosy Kristy fahamarinana, i Jesosy Kristy izay marina arak'izany no ilain'ny tany mba hampamelombelona indray ny fanantenana izay efa nialevona, mba tsy ilazana hoe efa levona tanteraka mihitsy azy. Rehavako malala ao amin'ny tompo ny zava-nisy tamin'ny andron'ny Hosea mpaminany, dia azo hoarina sy ampitahaina amin'ny zavatra misy iainantsika ankehitriny. Reo zao fa hitantsika fa mikaikaika ny vahoaka madinika fa midangana izay tsy izy ny vidin'ny ppn. Ampieritreritra sao hanjakan'ny tsy fahamarinana ny tany, sao dia manjaka ny kolikoly. Eo indrindra no anasana ny kristianina, ny mino, ny zanak'Andriamanitra rehetra eto amin'ny tany mba hampanjaka an'i Kristy, hampiditra an'i Kristy eo amin'ny fiainam-piarintsika, eo amin'ny fiainam-pandraharana, eo amin'ny varotra izay atao, eo amin'ny fifandraisana izay atao, eo amin'ny tsena izay ataontsika, mba hanjakan'ny tena fahamarinana ary eo amin'ny firenena mihitsy azy. Mitadiava fahamarinana, katsao Kristy ary aoka isika amafy fahamarinana, amboly an'i Kristy any amin'ny sehatra rehetra misy atsika satria izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dia hitantsika fa handry fahalemana, ody fiadanana ny tany, ka any amin'izay misy an'ny kristianina dia misy an'i Kristy velona, ary any amin'izay misy an'i Kristy dia mody fiadanana. Omena afatra manokana ary amin'ity an'io ity, ny kristianina rehetra, ny kristianina mba hamboly fahamarinana, ijinjà fitiavana, fa tsy sanatria amboly faharatsiana ka ijinjà fahadisoana. Loza sy faharavana no aterak'izany, saingy fanantenana vaovao kosa no ateraky ny fambolena, ny fambolem-pahamarinana, ny fambolena ny marina eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ataovy mifandray amin'ny Kristy, ampidiry sy omeo miditra lalina. Izay moa tsy tiantsika kristianina mihitsy le hoe aza miditra lalina amin'izany fivavahana izany. Tsia, tena ampidiry lalina mihitsy ny fivavahana, ampidiry lalina mihitsy Kristy eo amin'ny fiainana andavanandronao, eo amin'ny fitadiavana, eo amin'ny asanao, eo amin'izay sehatra sy andraisanao andraikitra any amin'ny toerana misy anao tsiraray avy any. Dia hitanao fa sady mankatony sitrapon'Andriamanitra ianao no afaka mijoro vavolombelona ary afaka manantena fa hisy ny fijinjàna araka ny sitrapon'Andriamanitra. N'Andriamanitra ireriany any amin'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry avako. Andriamanitra, misaotra anao zahay fa be fitiavana ianao, miditra an-tsehatra amin'ny fiainanay izay efa toy ny maty, maina, karankaina. Idiranao mamelombelona sy
manome fanantenana vaovao anay. Misaotra Tompo fa ianao rery ihany no marina, afaka miantsehatra sy manjaka eo amin'ny fiainanay, hitondra fahamarinana tanteraka. Dia eto izay dia mivavaka manokana amin'ny fiatrehan'ny vahoaka malagasy, ny fiainana andavanandro, eo anatrehan'ny fahasarotan'ny fiainana, ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny fanjakan'ny kolikoly sy ny tsy fahamarinana maro samihafa, dia tsy anakery, tsy anana fahefana fa vonona kosa izay hampanjaka anao Kristy, ilay marina eo amin'ny fiainanay. Dia ta io ny fiainam-piaramonina izay misy anay, fa ta io ihany koa Tompo ny fanompona izay ataonay amin'izao farany herinandro izao, amin'ity alahady ho avy ity. Ampiomana ny fo saina fanahy, hiatrika an'Andriamanitra velona, ilay Andriamanitra marina sy mpitsara marina. Dia ataonay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.